Amidy sy aparitaka eto Madagasikara kosa manomboka izao ny ajehy vaovao miisa enina izy ireo vokatry ny fiarahamiasan'ny fanjakana sinoa sy ny fanjakana eto Madagasikara moa no nahafahana namoaka ireto ajehy ireto nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Nanisana tetsy amin'ny masivon'ny Chine ny izany ajehy vaovao izany. Fiarahamiasan'ny fanjakana sinoa sy Madagasikara dia haparitaka sy amidy eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara ny ajehy vaovao miisa enina manomboka izao. Ireto toerana isan'ny mampalaza ny firenena rototo no nanaovana ny sarin'ireto ajehy ireto ka ho an'ny Madagasikara dia ny sarin'ny lapan'ny Manjakamiadana sy ny Tsingin'ny Bemara ary ny Allée des Baobabs no nanaovana ny sary. Ho an'ny zareo sinoa kosa dia ny sarin'ny Trois Gorges du Fleuve Jaune sy ny Palais de la Déesse Nua ary ny Givre de Elujiang no nanaovana ny sary. Ce jour, en effet, que nous procédons à une émission commune de 6 timbres-poste intitulés Paysages de la Chine et de Madagascar. C'est une émission conçue et réalisée par les techniciens des deux pays. Chaque pays possède de magnifiques paysages naturels et de sites historiques qui méritent d'être connus et reconnus. C'est dans cette perspective que sur les 6 timbres qui composent cette émission, les 3 premiers se rapportent à des paysages de la Chine, à savoir un paysage de Givre, les 3 gorges du fleuve Jaune et le palais de la déesse Nuva. Et les 3 derniers représentent des paysages de Madagascar, qui sont les Tsinginny de Bemara, l'Allée de Baobab et le palais de la Reine. Telo arivo sy telo alina no natonta tamin'ity ajehy vaovao ity izay zareo sinoa avokoa no niantoka ny lany rehetra tamin'ny fanamboarana azy. Io tolakandro io no nitanterahana tetsy amin'ny masivony sinoa tetsy Nanisana ny fampahafantarana ity ajehy vaovao ity izay notarihan'ny ministry ny fifandraisan-davitra sy ny postariny teknôlôjia vaovao Andriamatoa Rakoto Mamonjy André Nepatraiky sy ny masivoan'ny sinoa miasa sy monina eto Madagasikara.